teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Ny rahalanareo anadanareo avanareo Benoît indray ity miaraka aminareo ity androany manolotra ny arahaba sy firerentso-feno ho antsika rehetra mpiainy Hope Fire Radio ary hitondra ny famelabelarana ho antsika ho amintsika rehetra tokoa ny fahasoavan'i Kristy tompontsika sy ny fitahiany rehetra ndao ary sika hanondrika ny lohantsika ary hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Rainay tsara sy masina indrindra ny dandro atotsainao ny sotra ny tera ny laza ary ny voninahitra izay ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay misaotra anao tokoa izahay noho ny fitiavanao lehibe fa natolotrao ny zanakao Jesosy Kristy ho faty ny soloheloka anay teo amin'ny hazo fijaliana tsangana tamin'ny maty izy ka izay mino ny fanavotana nataony dia hitsangana toa azy koa rehefa maty na hovana indray mpimaso raha tratra velona amin'ny andro hiverenany haka izay navotany. Ka indro izahay hiara-mianatra ny teninao tompo satria ho aiza moa izahay tsy misy fiainana mandrakizay raha tsy ao aminao. Ka manatona ny seza fiandriananao izahay ankehitriny mangataka ny fanahinao masina taridalana anay sy hanome saina anay eo amin'izany fianaranay ny teninao izany. Sasao madio izahay ary avelao ny fahotanay mba azo anay manatona ny seza fiandrianany voninahitrao. Gatahanay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy o. Amen. Eo amin'ny lesona mitondra ny lohateny hoe ny heriny ny fitsanganana amin'ny maty isika izao. Lesona fahavalo amin'ny 3 volana fahatelo taona 1920 izay mitondra ny lohateny ankapobeny hoe Korintianina voalohany sy faharoa. Momba ny fitsanganana amin'ny maty ny lesontsika dia ny fitsanganana amin'ny maty izay tsy ninoany ny maro tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly tahaka ny tsy ninoany ny maro an'izany koa amin'izao androntsika izao. Ny ankamaroan'ny fiangonana kristiana aza tsy mampianatra firy intsony ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty fa ny tsy fahafatesan'ny fanahy no malaza sy ny fidiran'ny fanahin'ny mpino avy hatrany any an-danitra vatan'ny maty ilay mpino. Meteza ianareo hanapaharetana kely amin'izao teny fampidirana hataoko izao. I André Gide dia mpanoratra frantsay fantadaza ary anisan'ny nisanganasany ny boky navokany tamin'ny taona 1920 mitondra ny lohateny hoe Si le grain ne meurt. Mbola tany amin'ny kilasy cours moyen aho dia efa nahita io lohateny io ary nahatsapa fa hafahafa tamiko io lohateny io ary tsy hitako veroka izay handraisako azy satria tsy azoko velively izay mety ho dikany. Efa taty aoriny elabe aho vao nahatsikaritra fa io lohateny io dia nalaina tao amin'ny jaona 12 ny andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 5
ahitana ny teny nolazainy Kristy manao hoe, vakiko amin'ny teny frantsay aloha, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Lazaiko io aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy latsaka ao amin'ny tany voambary ka maty, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy, dia vokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany. Fa izay mankahala ny ainy amizao tontolo izao, amizao fiainana izao, azafady no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Zay zany mivaky ny teny. Io toko sy andininy io no noraisiny apôstôly Paoly ka nilazany ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:20 hoe, fa hisy hanao hoe, hatao ahoana ary ny fanangana ny maty, ary tena manao ahoana no isehoany. Ry adala, izay hafafinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha, ary izay hafafinao tsy dia ny tenany izay ho avy no hafafinao, fa ny voa fotsiny ihany, na voambary na voa hafa, fa Andriamanitra manome azy tena araka izay sitraky ny fony, ary ny voany rehetra dia samy omeny tenany avy. Korintiana voalohany toko 5:20, ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 9:30. Inona moa no tiany André Gide ho lazaina amin'io lohateny hoe si le grain ne meurt io. Tantara-piainany ihany io boky nosoratany io. Fianakaviana bourgeoise protestante ry zareo, ka nahazo fanabeazana kristiana henjana avy tamy reniny izy sy avy tamin'ny fiarahamonina koa. Mahatsiaro tena voaporotra mafy tamin'izany lafim-panabeazana henjana izany izy, ka tamin'ny alalan'ny hay soratra no nanambarany ny heviny, fa te hiala te ho afaka, te ho votsotra, te hiala amin'ny famatorany izany fanabeazana henjana nanageja azy izany izy. Tsy maintsy vonoina hiala tao anatiny ireo voan'ny fanabeazana na fafindreniny sy ny fiarahamonina izay nanageja na nanagadra azy ireo, ka hahatonga azy ho olom-baovao, ho olona afaka amin'ny gadrany, afaka hiaina malalaka arak'izay tiany. Tahaka ny fahateraham-baovao ho azy, renaissance amin'ny teny frantsay, izany fahafahany amin'ny voan'ny fanabeazana henjana na fafitao aminy izany. Ny tsy mampitovy ny fampiasany André Gide sy ny fampiasany apôstôly Paoly an'ilay toko sy andininy voalazatsika teo dia izao. Ny an'i André Gide teny antsariny azy, izany hoe maty ilay voana fafy tao aminy ary tonga olona vaovao izy, vaovao ara-panahy, mizaka ny toetra tena mahaizy azy. Ny vatany teo aloha sy ny vatany amizao fotoana izao dia iray ihany. Ny mahaizy azy ao anatiny no nisy fiovana. Ny an'ny apôstôly Paul kosa, maty arabaky teny, maty arabatana ilay olona, dia tonga olom-baovao, vaovao arabatana, ary angamba koa mety ho vaovao ara-panahy,
fa ny fiovana ara-batana no tena zava-dehibe. Ny vatan'ilay olona amin'izao fotoana izao dia hafa noho ny vatany taloha. Misy fiovana ara-batana tanteraka ilay olona. Ny soratra masina izany dia mampiomana antsika mialoha fa mety tsy hitovy amin'izao vatantsika izao ny vatantsika rehefa mitsangana amin'ny maty isika. Ary tsy nafenin'Andriamanitra atsika izany, fa naseho ny atsika miharihary eo amin'ny zava-boahariny, fa afaka manao izany fanovam-batana mahagaga izany izy. Izany hoe maty ilay zava-boahary dia mitsangana amin'ny maty indray ary maka vatana na tena vaovao. Indro misy ohatra vitsivitsy hitatsika eo amin'ny zava-boahary izay ahitantsika izany fanovana ara-batana mahagaga ataony izany. Ohatra voalohany, ny voa, le voa voalazantsika teo zany. Ny voa na voambary na voankazo, izay efa nolazaintsika teo. Ho tonga zava-maniry, maty ny voa iny de ho tonga zava-maniry na ho tonga hazo ngezabe. Ohatra voalohany zany. Ohatra faharoa, ny fanday na bibidandy, izay tonga lolo tsara tarehy sady tsara loko. Fantatry ny maro amintsika izany. Ohatra fahatelo, ny ondrin-drano na lava, izay tonga angidina miriaria eny amin'ny habakabaka. Io angamba mety vitsivitsy ny mahalala an'io. Ohatra fahaefatra farany ary mety mbola misy hafa ihany koa tsy fatatsika. Ohatra fahaefatra, ny zanadandy na badroa, na antsoin'ny olona koa hoe olo-paniry, ho tonga voangory. Araka ny teneny teo mety mbola misy ohatra hafa maro koa any, toy ny jorery sasatsasany ohatra, izay milevina ambanin'ny tany ary tsy mipoitra raha tsy isaky ny 17 taona. Hatramin'ny andron'ny apôstôly Paoly anefa ka mandraka ankehitriny dia sarotra amin'ny sain'ny olombelona ny hino an'izany fitsanganana amin'ny maty izany. Hitan'ny olombelona loatra mantsy ny fahalovana mahatsiravina mahazo ny vatan'olombelona rehefa maty. Ary hitany koa fa tahaka ny haharitra mandrakizay ny faharetan'ny fahafatesan'ny olona. Na ny fiangonana kristianina maro aza, aleo ny mampianatra ny tsy fahafatesan'ny fanahy, izay mora kokoa mpaherezana ny manamanjo, toy izay ny mampahery azy ireo amin'ny fitsanganana amin'ny maty, satria mora inoana kokoa izany ny tsy fahafatesan'ny fanahy, sady tonga any an-danitra haingana kokoa ny maty. Nefa io fitsanganana amin'ny maty io no iorenany ny fanantenantsika manontolo. Hoy ny apôstôly Paoly hoe, fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Korintiana 1:5, 2:4 ka hatramin'ny 5:20. Io toko sy andininy io koa araka izany, voalazany izany, dia manizingizina fa io fitsanganana amin'ny maty io no hany fanantenantsika. Ka raha sanatria ka tsy misy io, very maina ny finoatsika satria tsy misy fanantenana hafa. Dia izay zany ny teny fampidirana.
Alahady 12 Aogositra ny taona 2020 manambara ny fitsanganan'ny Kristy amin'ny maty. Iankina ny famonjena ny fahaveloman'ny Kristy. Ahoana tokoa moa ny ahavonjy atsika raha tsy nitsangana tamin'ny maty izy, Kristy zany. Nitondra porofo maro ny apôstôly Paul, nentiny nanapirofo nanatsaterana fa nitsangana tamin'ny maty tokoa i Jesosy. Fandresen-dahatra voalohany na apirofo angamba ny ilazanareo azy. Fandresen-dahatra voalohany nambarany tamin'ireo Korintiana fa maty ny solo heloka atsika i Kristy, araka ny nambarany ny soratra masina. Halevina izy ary hitsangana amin'ny maty araka ny nambarany ny soratra masina. Ao amin'ny Korintiana voalohany 15:17 dia indroa ny apôstôly Pauli no nilaza hoe araka ny soratra masina. Nampiasa ny vavolombelony ny faminaniana izany izy, apôstôly Paul zany, mba hilazany hoe tsy zao ihany anie izany no fantatry, fa efa nambarany ny faminaniana mialoha elabe tany izany. Ao amin'ny bokin'ny Jona ohatra dia ahitantsika ny tantarana mpaminany iray, de Jona ihany zany, izay nijanona 3 andro 3 alina tao anatin'ny kibona hazan-drano lehibe. Taloha nandoavan'ilay trondro azy taty amin'ny tany maina. Ny ampiasain'ny Kristy io tantara velona io hampiseho mialoha ny amin'ny hitsanganany amin'ny maty. Ao amin'ny Matio 12:2 dia hoy izy hoe, fa tahaka ny nitoerany Jona hateloan'andro sy hateloan'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany no hitoerany ny zanak'olona hateloan'andro sy hateloan'alina ao anatin'ny tany. Argument na fandresen-dahatra faharoa nampiasain'ny apôstôly Paul zany. Nisy vavolombelona maro nahitazy nahitan'ny Kristy taoriany nitsanganany tamin'ny maty, satria niseho tamin'olona maro izy. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany 15:5 ka hatramin'ny 7 manao hoe, niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy, ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny, fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy, dia tamin'ny apôstôly rehetra. Izay porofo faharoa zany nambarany apôstôly Paul. Porofo fahatelo, argument na fandresen-dahatra fahatelo. Izy tena mihitsy ny apôstôly Paul zany, afaka mijoro ho vavolombelona satria nisehoany Kristy koa izy. Korintiana voalohany ny 15 ka ny 9 zao ny voasoratra. Ary farany izy rehetra izaho izay toy ny tsy tonga volana aza dia mba nisehoany koa. Afaka mijoro ho vavolombelona ny apôstôly Paul satria nisehoany Kristy koa. Argument na fandresen-dahatra fahaefatra. Ny fahitana eo amin'ny zavaboahary fa afaka manangana ny maty Andriamanitra dia fandresen-dahatra anankiray nentin'ny apôstôly Paul koa. Fahagagana lehibe ny fiovan'ny voa izay latsaka tany ho zava-maniry. Nefa no ny fahazaratsika loatra, fahazatra loatra isika, dia tsy hitatsika itsony ny mahafahagagana lehibe an'izany. Tahaka ny sorena mafy mihitsy ny apôstôly Paul noho ny
tsy fahatakaran'ny olona an'io fahagagana io, ka hoy izy ny teny mafy hoe ry adala, izay afafinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha, ary izay afafinao tsy dia ny tenany izay ho avy no afafinao, fa ny voa fotsiny ihany, na voambary na voa hafa, fa Andriamanitra manome azy tena araka izay sitraky ny fony, ary ny voany rehetra dia samy omeny ny tenany avy. Korintiana 1:5-9:7 ka hatramin'ny 8:7. Tsy misy valaka amin'ny voa koa ireo biby anankitelo nolazaitsika ery ambony, dia ny lolo izay fanday taloha, ny angidina izay ondrin-drano fahiny, sy ny voangory na voatandroka izay zanadandy na lafa fahiny. Tsy mpaminany aho, fa rehefa alefako ny fisainako, toa milaza amiko ireo fa hanana elatra daholo isika ary hanidina eny amin'ny habakabaka amin'ny andro hakany Kristy atsika. Ny angidina aza 4 mihitsy ny elany, ary izy rery ihany, araka ny fantatro aloha zany, araka ny fantatro izy rery ihany no zava-boahary manana elatra 4 toy izany. Manaraky zany, ireo bibikely ireo toa manambara fa na milevina anaty tany ny olona maty tahaka ny lafa, na any anaty rano tahaka ny ondrin-drano, na eo amin'ny vohon'ny tany tahaka ny fanday, dia afaka mitsangana amin'ny maty daholo. Anisan'ny zavatra ny masoan'ny apôstôly Paoly ny hanapirofo araka izay azony atao amin'ny fomba azo antoka indrindra ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Hanaporofoana fa velona marina tokoa izy, fa Kristy velona no ihantonan'ny fanantenan'ny mpino rehetra. Zay zany famitinana ny leson'ny Alahady. Leson'ny Alatsinainy 7 Aogositra taona 2022, Kristy nitsangana tamin'ny maty hany fanantenana ho antsika. Raha inoantsika fa tenin'Andriamanitra ny soratra masina, ary zany tokoa no izy, dia tsy azo atao ambany zavatra ny fandinihana azy mba tsy ho diso fandray isika. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Korintiana 1:15-9:9-12. Fa raha tsy atsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Ndao zohitsika kaiky ny fizoen-kevitra na raisonnement nataon'ny apôstôly Paoly eto. Milaza izy eto fa raha tsy misy ny fitsanganan'ny maty, raha tsy misy ny fitsanganan'ny maty, raha tsy misy ny fananganana amin'ny maty, dia inavy no hitranga, valiny. Voalohany, tsy natsangana Kristy. Korintiana 1:12-13 sy ny 14. Faharoa, foana ny toriteninay. Zany hoe tsisy dikan'izany ny toriteny ataon'ny apôstôly Paoly. Korintiana 1:12-14. Fahatelo, foana koa ny finoanareo, foana ny finoantsika zany. Korintiana 1:12-14. Fahaefatra, lasa vavolombelona mandainga ny amin'ny Andriamanitra izahay. Ny apôstôly Paoly zany io, lasa mpandainga izahay izy raha ohatra ka tsy natsangana, raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy. Korintiana 1:12-15. Fahadimy, dia foana ny finoanareo, foana zany ny finoantsika mpino rehetra, notre foi
est inutile amin'ny teny frantsay. Raha atao amin'ny fiteny any avaratry zany de zao nilazana azy, tsisy varany ny inoatsika. Zany hoe zany foana zany ny inoatsika satria tsisy vokany. Korintiana 1:5-10. Fahaenina, mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Korintiana 1:5-10. Tsy afaka zany ny fahotantsika. Ary fahafito farany, voalaza amin'io andininy novakitsika teo, very izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Korintiana 1:5-10, ny andininy 9:20. Ka raha tohitohy ny fizohian-kevitra na raisonnement nataon'ny apôstôly Paoly eto, dia zao ny fiafarany. Fa raha tsy atsangana ny maty, dia very izay nodimandry ao amin'ny Kristy. Zay zany. Avereny voakina io de ho hitanareo fa izay ny fehiny farany azotsika raisina. Inona moa ny dikan'izany? Dikan'izany dia zao: ny fitsanganan'ny maty no hany fanantenana ho an'ny maty rehetra. Satria raha tsy misy ny fitsanganan'ny maty, very ny maty rehetra tao amin'ny Kristy. Raha izany no izy, dia diso ny filazana fa efa tonga any an-danitra ny maty tao amin'ny Kristy rehetra. Ny marina ambaran'ny soratra masina dia zao: mbola samy miandry ny fananganana amin'ny maty daholo, fananganana amin'ny maty izay hany fanantenana ho an'ny olona rehetra. Mbola samy miandry ny fananganana amin'ny maty zany ny maty rehetra tao amin'ny Kristy hatramin'izao. Izao no namarana ny Hebreo 12:20 ny teniny, rehefa avy nitanisa ireo mahery fony ny finoana izy. Ndry Abrahama zany vao tanisa ao daholo, ndry Abela, ndry Enoka, ndry Jakoba, sy ny sisa zany. Hoe ary ireo rehetra ireo mahery fony ny finoana ireo, ary ireo rehetra ireo, na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Hebreo 12:20, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 9. Indroa mihitsy io Hebreo 12:20 io no nilaza fa tsy mbola nahazo ny teny fikasana ireo mahery fony ny finoana hatramin'izao, satria mbola miandry ny fananganana ny maty daholo. Ny Hebreo 12:20 ny andininy 13 dia milaza hoe: ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ery lavitra eny izy, ka ravoravo ny arahaba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tety ambonin'ny tany izy. Dia izay zany ny famitinana fofohy ny lesony alatsinainy. Lesony talata 18 aogostra ny taona 1920. I Kristy voaloam-bokatra. Ndao vakitsika ny Korintiana 1:12 ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 13. Toy zao mivaky ny teny: nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy, ho santatry izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray no nisehoany ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehoany ny fitsanganany ny maty. Fa tahaka ny ahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahavelomany ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa
samy amin'ny filaharany avy. Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izay any Kristy amin'ny fiaviany. Zay zany vaky ny teny. Tsy misy mifanoa randrana amin'izay efa nolazaitsika tery ambony, tery aloha ny voalaza eto. Tsy misy mbola natsangana tamin'ny maty hatramin'izao, fa samy mbola miandry daholo. I Kristy irery ihany no efa natsangana ary efa nakarina any an-danitra. Voalaza eto fa izy no santatra. Indraindray koa adika hoe voaloam-bokatra, io teny hoe santatra io. Ny atao hoe santatra dia izay atao aloha na alefa aloha ho ohatra na filamatra harahany ny sisa rehetra avy ato aoriana. Santatra mbavarano hoy ny fitenitsika. Ny manetsabe mbola ho avy. Raha oviana no ho avy ny manetsabe. Izany hoe raha oviana vao hatsangana amin'izay ny maty ireo sisa rehetra ireo. Oviana zany no hatsangana amin'ny maty ireo sisa rehetra ireo. Korintiana 1:5-7 manao hoe nefa samy amin'ny filaharany avy. Kristy no santatra. Rehefa afaka izany dia izay any Kristy amin'ny fiaviany. Valin'ny fanontaniana napetrakintsika teo hoe oviana ny manetsabe no ho avy, valiny amin'ny fiaviany Kristy fanondroany. Mazava ny tenin'ny Baiboly momba izany. Hatramin'izao dia tsy hitatsika ny apôstôly Paul nilaza momba ny fiakaran'ny fanahy velona any an-danitra rehefa maty ny vatana. Hatramin'ny farany io toko 15 io dia ny momba ny fitsanganana amin'ny maty no mbola tohanany apôstôly Paul zany. Mbola misy argument na fandresen-dahatra 3 hafa narosony taty aoriana, nentiny hanatitranterana, hanohanana, hanamafisana ny momba an'io fitsanganan'ny vatana amin'ny maty io. Ny voalohany am'izany fanatitranterana izany de zao: raha tsy izany hanao ahoana izay atao batisa ny amin'ny maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, na ahoana ireny no atao batisa ny aminy? Korintiana 1:15-20. Eto ny apôstôly Paul dia milaza ny fomba fanaon'ireo Korintiana ireo izay manao batisa misolo toerana ny havany no dimandry nefa tsy vita batisa mba hamazoana mamonjy azy ireo. Nahoana ary hoy izy eto, hoy izy apôstôly Paul zany, nahoana ary anareo no atao batisa ny amin'ny maty raha tsy inoanareo ny fitsanganana amin'ny maty? Zay zany fanontaniana napetrany tamin'ireo Korintiana ireo. Matoy ianareo manao izany, hoy izy, zany dikany teniny, dia noho anareo manantena ny fitsanganany iny olona iny amin'ny maty. Tsy fantatra eto na mankatoy izany fomba fanao izany ny apôstôly Paul na tsy mankatoy, fa fantatsika fa fanaon'ny Paul moa io manararoatra ny zava-misy io, na marina na tsy marina, hahazoany mampandroso ny filazantsara tahaka ny nataony tany Atène mikasika ilay Andriamanitra tsy fantatra. Taditsika angambany momba an'iny. Marina tsetsatetsa tsy aritra fa ry zareo Mormon dia manao an'io batisany amin'ny maty io. Sa tsy mahafantatra fiangonana hafa manao zany batisan'ny maty zany. Zany hoe olo efa maty tany aloha tsy vita batisa dia ny taranany ato ny zafikeliny laza hoe alao za hanao batisa, hatao batisa ho an'ilay dadabeako zay maty tamy taonjato tam'izao, de iny batisa zay nataoko zafikeliny iny no solon'ilay batisan'ilay rangahy mba hahatonga azy hatsangana amin'ny maty koa amin'ny andro farany. Argumenta
faharoa na fandresen-dahatra faharoa zay nanampiny apôstôly Paoly zany am'ireo fandresen-dahatra efa nomeny tany aloha. Ary nahoana izahay no manao vivery ny ainay mandrakariva, lazaiko marina ry rahalahy amin'ny fireharehako noho ny aminareo izay ananako ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika, fa maty isan'andro aho. Raha araky ny fanaon'olona no niadiako tamin'ny bibidia tany Efesosy, inona no soa azoko amin'izany? Raha tsy atsangana ny maty, io miverimberina foana, raha tsy atsangana ny maty dia aoka isika hihinana sy hisotro, fa raha pitso dia ho faty. Korintiana 1:5-7 ka hatramin'ny 2:30. Mazava ny teniny eto. Izaho ve hanao sorona ny aiko isan'andro vaky izao ho amin'izao fiainana izao fotsiny? Zay zany ny tiany ambara. Ny fanantenako ny fitsanganana amin'ny maty no anaovako izao ho an'ny tenako sy ho an'ny tenanareo koa. Raha tsy zany andao isika hihinana sy hisotro, fa raha pitso isika dia ho faty. Fahatelo, fandresen-dahatra fahatelo koa nomeny. Nanao fampitahana na paralelisma eo amin'ny Adama sy Kristy izy. Toa milaza izy eto hoe, raha inoanareo fa olona iray izay nanota no niavian'ny fahotana tamin'ity tany ity, ka lasa mpanota daholo ny olona rehetra, dia niharan'ny fahafatesana izy rehetra. Nahoana no tsy inoanareo fa olona anankiray koa izay tsy nanota no hitondra fahamarinana amin'ity tany ity, ka lasa mana daholo ny olona rehetra izay mino azy, ka handova fiainana mandrakizay. Izao mantsy ny voasoratra. Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no avelomany olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Korintiana 1:1-2 ka hatramin'ny 2:20. Tsetratsetsa tsy aritra. Mety hisy ny hiady varotra eto hoe inona moa no fahotana na fahadisoana, inona ny diso nataonay, inona ny diso nataoko na tonga anay hiaran'ny fahafatesana noho ny fahadisoan'ny hafa, fahadisoan'ny Adama zany. Tokony ho vonjena maimaim-pona koa aho na isika, fa tsy tokony hasiana fepetra hoe tsy maintsy mino aloha vao vonjena. Tsy voavaliko ry rahalahy malala, tsy voavaliko eto izay ady varotra izay. Ny azoko ambara fotsiny dia zao, efa nandoa be, efa nandoa ny hoapapana ho anao ho atsika i Kristy. Ka de raha misy moa ady varotra tiatsika atao, de ho lazaitsika aminy zay rehefa tongany andanitra isika rehetra. Fehiny io famelabelarana ny leson'ny talata io de zao, tsy misy fanantenana hafa ho atsika pino afa-tsy ny fananganana ny vatana amin'ny maty ihany. Manome torohevitra ireo rehetra pino rehetra eny ampelatanantsika ny Baiboly, avereno vakina izy io, ary ianaro, fakafakao, ary mivavaha eo ampanaovana izany, fa aza mihinana mamboliny, aza mianina amin'izay lazain'ny olona fotsiny, aza mianina amin'izay lazaiko, fa tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana isika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Jaona 4:4. Leson'ny alarobia 7 aogositra ny taona 420. Ilay vatana natsangana
tamin'ny maty. Ny fandikanteny eto moa dia mbola tsy nahazo ny fandikanteny amin'ny teny malagasy aho, de zaro ihany no manao fandikana anireo lohateny ireo. Ka raha ohatra tsy mitovy amin'ny lohateny anananareo dia hitsitsio arak'izay mapety azy. Tao vomanga meloka hono ka any atenda manitsy azy. Averitsika vakina ny Korintianina voalohany 5:12 ny 5:30 ka hatramin'ny 5:7. Fa hisy hanao hoe hatao ahoana ary ny fananganana ny maty, ary tena manao ahoana no hisehoany. Ry adala, izay afafinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha, ary izay afafinao tsy dia ny tenany izay ho avy no afafinao, fa ny voa fotsiny ihany, na voambary na voa hafa. Fa Andriamanitra manome azy tena araka izay sitraky ny fony, ary ny voany rehetra dia samy omeny ny tenany avy. Zay zany vaky ny tena. Ndao anampitsika an'izany koa ilay voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany 5:12 ka hatramin'ny 4:7 zay manao hoe: dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty, afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahamboninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. Afafy tena araka ny fombanaina izy, atsangana ho tena araka ny fomba-panahy. Raha misy tena araka ny fombanaina, dia misy araka ny fomba-panahy koa. Amin'ny teny frantsay izy ngao mety hitondra fahazavana bebe koa amin'ny sasany. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Tahaka ny milaza ny apôstôly Paoly eto hoe: ahoana no tsy hinoanareo, ahoana no tsy ahazo anareo mino fa hain'Andriamanitra ny manamboatra tena na vatana isan-karazany, tsy eo amin'ny endriny ivelany fotsiny, fa eo amin'ny nofo izay mamaritra izany vatana izany koa. Ny mpihinan-kena rehetra na akimpiny aza ny masony dia fantany ny manavaka ny tsiron'ny trondro amin'ny tsiron'ny henomby, ny tsiron'ny henomby amin'ny tsiron'ny akoho, ny tsiron'ny akoho amin'ny tsiron'ny tsaramaso, sy ny sisa sy ny sisa. Porofo izany fa samy hafa ireo hena na nofo na vatana, ireo araka ny nanaovan'Andriamanitra azy. Ny endriny moa zany dia tsy lazaina intsony, fa ny voa na fafy lasa zava-maniry na hazo mijoalajoala, ny fanday lasa lolo, ny ondrin-drano lasa angidina, ny badroa lasa voangory, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mitovy ny si le grain ne meurt ni André Gide, sy ny si le grain ne meurt ni apôstôly Paul. Ny an'i André Gide, ny voa na fafy ao anaty no maty, fa ny vatana tsy maty. Ny an'i apôstôly Paul na ny an'i Baiboly kosa, ny vatana no maty, maty arabaky teny, ary misolo vatana vaovao. Ny zavatra tsapa amin'ireo andininy ireo de zao: tsy hita eo amin'ny soratry ny apôstôly Paul ny hoe fitsanganana amin'ny maty ka tsy misy resaka vatana. Tsy hita ao ny fampianarana malaza ankehitriny dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy, izay mivoy ny hevitra hoe mankany avy hatrany any amin'ny ray any an-danitra ny fanahy rehetra rehefa maty ny mpino. Mampametraka fantaniana izany fampianarana izany ndraindray. Raha toa ka efa tonga any an-danitra ny maty, inona indray no mbola ilana ny fitsanganana amin'ny maty?
Ny fitsanganana amin'ny maty irery ihany no voavelabelatra eto, fa tsy ny tsy fahafatesany fanahy, ary fitsanganana rabatana ilay izy. Ny fitsanganana amin'ny maty eto dia fitsanganana rabatana, fa ambarany ny soratra masina kosa fa vatana roa samy hafa, ny vatana eto an-tany sy ny vatana hoentina miakatra any an-danitra. Tsy fanahy tsy misy vatana no voalaza fa makany an-danitra, fa fanahy miaraka amin'ny vatana nefa vatana ara-panahy, un corps spirituel. Tsetratsetsa tsy aritra. Toa sarotsarotra tamin'ny olona, tamin'ireo mpianan'ireo sy tamin'ireo olona nisehoan'i Kristy indraindray ny namantatra ny Kristy taoria ny nitsanganany tamin'ny maty. Inona no heverinareo ho anton'izany? Angamba ho iaho zany mety diso, angamba ho iaho no io tena araky ny fomba-panahy io, le corps spirituel, io tena araky ny fomba-panahy io no nahasarotra ny namantarana any Kristy avy hatrany rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy. Tena vaovao ny hoentitsika, nefa tena mety mbola hahafantarana atsika ihany. Sa ahoana ny hevitrao? Leson'ny alakamisy 20 aogositra taona 2024, ny fandresena ny fahafatesana any amparany. Izay zany no azo adika sasala amizany, ny fandresena farany zany, dia ny fandresena ny fahafatesana. Vakitsika ny Korintianina 1, 15, ny 9:50 ka hatramin'ny 9:450. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity lo ity, zafady mety ny fangaro ny teny, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Rehefa tanteraka io fitsanganana amin'ny maty io, izany hoe voatafy tsy fahalovana ny nofotsika mety lo, sy voatafy tsy fahafatesana ny vatatsika mety maty, eo vao resy ny fahafatesana, ary hore ny horakora-pifaliana sy ny kiaka piravoravona manao hoe: ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao? Korintianina 1, 15:5. Voalaza fa indray mpimaso fotsiny izany fanovana izany. Ao amin'ny Korintianina 1, 15, ny 2:50, zao nivaky ny teny: fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana. Zay zany vaky ny teny. Mizara roa ny olona amin'ny andro iverenan'ny tompo. Ao ny maty miandry ao amin'ny vovoky ny tany, ao ireo tratra velona. Amin'ny andro io hovana indray mpimaso ny tratra velona, atsangana indray mpimaso ny maty. Na efa maty anarivo taonany maro aza ilay olona, dia tahaka ny indray mpimaso aminy, satria tsy mahatsiaro tena izy, ary tsy mahatsiaro ny fizotra ny fotoana ny maty. Vakio mpitoroteny 7:10, ka tahaka ny ray segondra fotsiny aminy ny manelanelana ny fotoana ny kipian'ny masony sy ny fotoana ny tsanganany tamin'ny maty. Dia izay indray ry havana ny famitinana tsotsotra ny lesontsika tamin'ity herinandro 9 amin'ny 3 volana 13 ity. Dia mametraka ny veloma finaritra mandrapiresaka amin'ny manaraka indray, ny tompo anie ho amintsika mandrakariva hiara ivavaka isika.
rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro. Misaotra sy mankasitraka anao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Ka nanirahanao any Kristy zanakao hamonjy anay ho afaka amin'ny fanagejandra fahafatesana. Noho ny fanavotana tadirany Kristy manana ny fanantenana tsara indrindra izahay dia ny hatsangana amin'ny andro farany raha trahampahafatesana alohan'ny fiverenany izahay, fiverenany Kristy zany, ary ny hovana indray ny mpimaso raha tahiny ka tratra velona izahay amin'izany andro farany izany. Ka amin'izay fotoana izay tsy handalo fahafatesana izahay. Tohano hery izahay Tompo, hatahiry hatramin'ny farany ao am-ponay izany fanantenana lehibe izany. Andro lehibe tokoa ho anay izany Tompo, ho anay vahoakanao. Izany andro lehibe izany, andro mpiravoravoana lehibe, fa amin'izany andro izany ho resy tanteraka amin'izay raha fahafatesana, ary tsy hisy intsony ny alahelo, tsy hisy intsony ny fahoriana, tsy hisy intsony ny ranomaso, fa fahasambarana sy fiainana mandrakizay toria laovalo, ny fiainanay zanak'olombelona voavonjy. Anao rery ihany tokoa Tompo, ny dera, ny saotra, ny lasa, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.